Itonana fiarabanao atsika manaraka ny radio-fanasina diocèse Morondava alainao amin'ny alavana onjapeo zato teboka roa miainga veto Morondava pakatra ny mahabatra ny miandrovazo any arahantsika ihany koa amin'ny tambazotra tserasera ny radio-fanasina izany ary kopakopa tanana ho anareo zay manaraka izany mivantana na eto Madagasikara na any ampitany ranomasina izany araka nefa napatsahivana atsika hatramin'ny omaly dia mandalo eto ny Tale Jeneralin'ny BIANCO misy moa ny fitetezam-paritra ho atao no resahantsika zay rehefa avy eo ary isorana azy manokana ny misafidy hatrany ny fiarana amintsika indrindra ao anatin'izay hoe fiarah-miasan'ny BIANCO sy ny radio-fanasina diocèse Morondava efa amampolo taonany maro mahery zay dia isorantsika azy tsy misalasala ary manokana fotoana ho antsika vahoaka satria zay fitetezam-paritra zay dia mety ataontsika hoe eo ny sehatra tsy ahafahany miresaka mivantana amin'ny vahoaka fa mety hoe amin'ny tompona andraikitra sy ny sisa kanefa ny onjam-peohatran'izao dia ahafahany hoe mitafa amintsika mivantana mitsidika ny tokantranontsika sy any amin'ny toerana izay mandray ity fandarana ity fantatsika ihany koa fa ao anatin'ny androny valo marsa isika dia mamerina ny fiarabana anareo andriambavilanitra rehetra reny mpianakaviana tovavy ny ankizy vavy kely eo ihany koa tsy adino ianareo religiosy vavy satria vehivavy ihany koa ianareo ao anatin'izay tsy diso anjara amin'ity fankalazana ny fetiny valo marsa ity andriamatoa Andrianirina Laza Dona tsy voasambany no mivahiny eto amintsika tamin'ny fotoana nandraisan'izany andraikitra maha Tale Jeneralin'ny BIANCO izany ka dia afaliana trany andriamatoa Tale Jeneraly mandray anao indray eto amin'ny plateau-ny radio-fanasina makasitraka indrindra amin'ny fiarabana zay natolotra ary averina aminao zay mpanetana nyty fandaharana ity izany arahaby zany ary atolotra indrindra ihany koa satria voalazanao teo fa fetiny valo marsa fetiny vehivavy izany dia ho an'ny vehivavy rehetra malagasy na lehibe na kely tsy fidia tsy avahana ny arahaba feno firarintsoa ary akalazany zany andron'ny valo marsa izany amin'ny ao anatin'ny ataoko hoe firahalaina nefa zay moa fomba fiteny fa ampitiavana ny anolorana anareo an'izany arahaba izany dia ifaly anareo vehivavy miaraka aminay lehilahy ihany koa satria isika rehetra miaraka ihany no ahitana ny fahombiazana dia tsy adino ny teknisianina zay mikirakira ny lafin'ny teknika mba hatotosa izao fitafatafana amintsika mianakavy izao dia raina manokana amin'izany ianareo eto amin'ny radio fanasina mapita an'izao tafasy resaka ifanaovantsika zao ary indrindrandrindra mba ahafahan'ireo ataoko hoe mpiainotsika mandray anjara amin'ny resaka zay fanaovana fantatra ny adidy sy andraikitra zay antsoroanareo tena sarobidy saripady zany dia makasitraka sy misaotra betsaka amin'ny fanomezana sehatra ahafahana mifampitafa amin'ireo mpiainotsika ataoko angamba andriamatoa Tale Jeneraly ampifandraisiko avy hatrany ao anatin'izay fetiny fankalazana valo marsa izay ny fantaniana voalohany mandray anjara ve ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo ny vehivavy ary raha ny fahitany Tale Jeneraly azy aizao aiza zay hoe tapavitrihan'ny vehivavy mandray anjarany amin'ny ady amin'ny kolokolo zay misaotra betsaka ny amin'ny fantaniana tena mandray anjara feno mihitsy ny vehivavy raisiko ohatra ny atao amin'ny braomare tena dina amin'ny kolokolo misy tale anankiray atao anatin'ny braomare tena dina amin'ny kolokolo zay vehivavy ary tsorona aminareo fa eo an-taninarivo izy azotsika tsaina ny adiriny andraikitra zay sahaniny satria Antananarivo no sahaniny foi be pitatanany BIANCO na Antananarivo no sahaniny azotsika tsaina fa de goavana ary sotomoko kely vetivety fotsiny saitsika mianakavy satria voanisy afera anankiray raharaha anankiray zay mikirakiray na teo anivon'ny braomare tena dina amin'ny kolokolo dia izy no nitarika an'izany mahakasika ny jirama io vao tsy ela tsisy herinandro latsaka zay de izy no nanakinana n'lay adidy sy andraikitra mahakasika an'izay fanadiadiny zay dia tafavoaka soma tsara moa le fanadiadiny ilazana fa tena mandray anjara feno
ny vehivavy ato anatin'ny birao nakoatran'izay moa dia izahay na lehilaza dia toana ny vehivavy ary tsy vita ny andraikitra raha tsy eo ny vehivavy indrindra ny amin'ireo adidy mavesatra zay antsoroana satria mikirakira ny tokantrano izy a fa tsy vitany zany fa mandray anjara ihany ko izy any amin'ny sehatrasa zay misy azy tsirairay avy any ary ilazana fa tena mandray anjara feno ny vehivavy ny fanontanianao tapany faharoa de hoe azahoaiza ny tahapavitria ny vehivavy tena mavitrika izy satria misy an'ireo ohatra anankiray fotsiny no raisiko a ahitana ny fahavitrian'ny vehivavy indrindra ireo ataoko hoe tanora vehivavy zay efa mandray andraikitra ao anatin'le RHI tambazotra ny tanora mitandro ny fahitsiana sy ny fahamarinana be de be mihitsy ny vehivavy any atsikoly any a ataontsika hoe mbola tanora izy fa efa fantatra sady fo taratry ny fandraisana andraikitra raha-pitso no ataony a dia be de be ny vehivavy a marisika amin'ny fidirana ao anatin'le tambazotra zay hita mihitsy hoe raha tsy eo reo vehivavy tanora ireo a dia somary marefirefy ihany ary tsy marisika loatra ny lehilahy isehatra ao anatin'izany ny akoatran'izay de ny vehivavy efa tena ao anatin'ny de hoe fahamatorana tanteraka tena resy lahatra ary zay samy miteny an'ity atreto aloha raha mpitahaina ny lehilahy sy ny vehivavy de ny vehivavy a no vitsy amin'ny fanaovana kolikoly zay aloha zava-misy zany tsy maintsy lazainy zany e na tiana na tsy tiana mety betsaka ny miteny hoe any ny vehivavy mety somary hafa ny fomba ny anaovany an'le kolikoly fa ny zavatra misy kosa aloha de izao raha misy ny olona hoentina eny ponja raha atao anatin'ny antotanisany brama le tena dina amin'ny kolikoly dia vitsy ny vehivavy a tsy mirary ny siny ny vehivavy betsaka sika na ny lehilahy koa ary tsy rarina fa ny zavatra misy a ary tsapa izany a de ny lehilahy no betsaka ampidirina ponja fa reo no tena mpanao kolikoly isorony am'izay ndry mato Tale Jeneraly efa natsidika oto ihany satria efa atao anatin'ny fanontaniako ihany koa hoe anisan'ny zavatra azo atao hoe ny vaingana teo amin'ny fomba fiasan'ny Bianco zany tamin'ny tia taona 2024 tia ny fifanara-piarah-miasa teo amin'ny fifanaovatsony teo amin'ny Bianco sy ny Jirama araraka natsidiko atoa efa nahita vokatra sahady isika tao anatin'izay tsara nga mampatsiahivina ndray mato Tale Jeneraly ho an'izay tao hoe na de fanara-baovao na de ho an'ireo zay mbola tsara ny mahafantatra an'izany hoe nisan'iny fifanara-piarah-miasa fifanaovatsony iny inona ny tena atao hoe teboka lehibe azo soritana ao anatin'izay fiarah-miasa Bianco sy ny Jirama izay misaotra anao ny resaka niny ataoko hoe raharaha sy tranga atao amin'ny Jirama iny tokoa teny ampanomboana satria tiako ny mametraka n'le hoe ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe sanatria nanaovana fifanaraha-piarah-miasa dia alamindamina ao anatiny ao daholo fa le fifanaraha-piarah-miasa mazava anao tantsoroka ny brama le tena dinan'ny kolikoly a ny Jirama satria ny antony tsotra ihany raha mijery ny zavatra misy ao anatin'ny orinasa-mpanjakana io sika de zava-doza misy aro somary takotakonana le izy ny fifanaraha-piarah-miasa natao ary ny soniavina tamin'ny 4 ny volana janoary vao tsy ela roa volana zay raha nisy de nisy ary tao anatin'ny tao nisy teboka anankiroa ngeza be mihitsy napetraka tao anatin'ny tao akoatran'izay teboka zay ataoko hoe ngeza be ihany ko fa fijerina azy a nisy zava-baovao anankiroa zay napetraka tao ny voalohany eo amin'ny lafiny fisoroana ny laza izay ao anatiny ao hoe raha tsy misy anyty teboka anankiray mahakasika ny fisoroantia de ho sarotra aminay a ny anao soniany io satria aminay mila finiavana sy firosona bebe koa le izy fa tsy hoe fametrahana sy fanaovana fitaovana ny brama le tena dina amin'ny kolikoly inona le izy ny laza zay hoe asiana fepetra fisoroana amin'ny alalan'ny fikaroana ireo irika mampanjary ny kolikoly amin'ny alalan'ireo cartographie des risques de corruption somary ny isatra kely ihany moa ny tao fitantanany Jirama tanatin'le izy fa zay ny teny hoe fepetra io raha ohatra ka tianareo soniavina le izy a mba tsy ho sanatria atao fitaovana ny brama le tena dina amin'ny kolikoly a dia tsy maintsy mipetraka io nekena le izy ny fepetra faharoa de eo amin'ny lafiny fampiarana ny lalàna ny amin'ny hoe fijoroan'ny tompona ndraikitra mpitondra ao anatin'la Jirama ho partie civile rehefa misy a ilay raharaha ary misy ny famitorana ny isatra ihany ko ry zareo kanefa zay ny lazany hoe tsy maintsy apetraka io fa tsy mety aminay zany hoe very anjavina fotsiny a ny raharaha ary nareo a tsy mandray ny andraikitra zay manandrify anareo dia nekena le izy a dia ray volana tatiorina moa zany de nisy ny ataoko hoe zavatra manahirana de manahirana amin'ny alalan'ny famatsiana groupe électrogène ny manja sy ny tany ambovombe fa mbola misy
sanay milaza mbola misy raha manahirana hafa any a satria izy io moa zany de le hoe hazo anankiray a manakona ny ala c'est l'arbre qui cache la forêt azotsika tsaina ve zany ny zavatra misy ao anatin'ilay orinasa-panjakana zay va tsy ny fanjakana vola tsy toko tsy foroany isa taona noho ny banga avy amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinana ny vola sy ny fananam-panjakana ao anatiny tsy azotsika ekena zany tompoko na izy na iza satria tsy afaka hitaky nininona amin'ny fanjakana isika raha ohatra ka tsy mba miezaka ny hitondra an'izany fangararana sy ny fitondrana tsara tatana n'ilay orinasa-panjakana zany ary apatsahivoko etona fa ny filoam-pirenena moa dia nametraka ho vaindohan-dra rasy lahara-pahamehana ny tany tandalana sy ny fangararana indrindra ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'izany dia tsy ny salasala zay tompoko na de nisy ary ny fanasoniavana ny fifanaraha-piaramiasa nitondra ny raharaha manoloana ny fitsarana de hitatsika moa ny zavatra misy kanefa tsy ataotsika mahafaly zany satria raha ohatra ka orinasa-panjakana mamasy atsika jiro sy herinaratra no misy an'izany a tsy ataotsika mahafaly zany a fa ataotsika kosa hoanatra tahaka ny rano raraka sy latsaka tany a tsy azo rofona ntsony fa kosa ozy izy ny fitenena malagasy soa lavo ahay hitraka soa kenda ahay hitsako dia samy andray zay mifanandrify azy tsika rehetrarehetra fa ny braoma le tena dina mikolikolya anome tantsoroka rehetra mba hahafahan'ny malagasy a mitsitraka ny anjara manandrify azy a eo am'izany herinaratra sy ny eo amin'ny famatsiana rano zany ya mitoy am'izay ny andriamato Tale Jeneraly hoe napetraka moa iny ary rano vokatra hita zany atao hoe tao andrenivohitra fa manahoana ny any amin'ny faritra isaparitra ihany koa satria raha hoan'ny Morondava manokana zao mahafantatra nyty fandarana androany ity ary izay no isaorako anao ihany koa ny hoe anana fahafahana malalaka ny mpiaino mba hiditra mivantana fa antany ny fanontaniana anao fanamarinana na hitondra fanehoan-kevitra ihany koa ary anisany mety ho gaga amy ianao andriamato Tale Jeneraly efa hanomboka apiditra mpiaintsika fa ny resaka jirama no tena hoe ho maro resahan'olo ao de zay nanotaniko hoe manahoana ny fitaran'izay fiarah-miasan'ny bianco sy ny jirama amin'ny jirama manerana faritra izay tsy mianona fotsiny amin'ny ao amin'ny renivohim-paritany zany satria raha nitrangana lazaiko teo zao de mahakasika ny manja mahakasika any ambofombe ary misy any amin'ny faritra hafa ny zavatra tsy azo ekena kosa aloha de ny hoe raha ohatra ka misy ny fahatapahana ny jiro sy ny rano ka avy amin'ny fanodikodinana nyreo ataoko hoe ressource zay ohatra hoe ny gazoal na ny fitaovana na ohatran'izany de tsy azo ekeny zany fa raha ohatra kosa noho ny fienan'ny rano zay mety ampiodinana n'ilay milina na ny ohatran'izay a de mino zay fangamo zany a dia ny zavatra bojanary zava-bojanary zany a tsika tsy afaka de tena hoe ifehy an'izay fa raha hoe ny zavatra nataona olombelona mpiasa ao anatin'izany orinasa-panjakana zany a ary fanodikodinana le izy fa tsy zavatra hafa de tsy azotsika ekena ny raha misy mo fitarainana izahay tena tsorona tsy hanao torapotsika ao anatiny fa ny anay a ny ataoko hoe ary io zavatra marina no lazaiko eto a ny fahefa-pitsarana dia ny fitsarana ataon'olombelona miankina amin'ny pirofo izany ka mila mijoro sy sa isika ary zay koa no antony mahatonga anay namaly an'ity antso ty a ny amin'ny hoe mila fampitafa mila fijorona sy fahasahina ny ady amin'ny kolikoly satria tsy ho resy io raha ohatra sika hiteny hoe any mafy be ihany eo ary zay ary ny tadiaviny tsy hijoronao satria ampitahoriny ianao de miforotra fa ny tsara indrindra de mivondrony sika mianakavy a ary afaka mitory any amin'ny braoma le tena dina amin'ny kolikoly a en collectif zany hoe mitambatra sika satria malagasy milaza fa zay mitambatra vato rehefa misaraka ianao de fasika ary mora ny manimbany zany a mba tsy ho tateraka raha ohatra tsika ka misaratsaraka ao anatiny fa raha ohatra misy maromaro afaka mijoro dia hoentina manoloana ny braoma le tena dina amin'ny kolikoly zany a ho kirakirainay fa oka kosa tsy ho sanatria torapoly satria saripady ny fanadidina ya isaorana indrindra anao andriamato Taliany am'izay satria anisany hoe efa manaintana atsika sahady mpiaino a andray hiditra mivantana hoe mba tsy ho torapo araka ny teneny Tale Jeneraly fa hoe isika ihany koa mametraka an'izay hoe fa fanajanany hoe mba tsy hitoroka be fahatany na hoe sanatria mety ho fankalana olona le izy a de ndraindray zay no mahatonga an'le hoe ialantsika am'le resaka torapo fa mialohany tena hoe ampidirantsika ny olona ihany koa andriamato Tale nisy ny antondinao moa tatia amin'ny faritra Menabe ny revohiny paritra Menabe
nisy ny fionana tamin'ireo tompona andraikitra isatsokaziny atao anatin'izay fitetezapatra zay azo fitinina ve ny mahakasika an'izay makasitraka makatela izy ty moa zany de efa zavatra fanaon'ny Tale Jeneralin'ny BIANCO ary nanomboka taminay dia nataona vaindoandra raha mihitsy ny fampitafa mivantana amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny de tonga ry zareo maly indrindra ny avy ao amin'ny ataoko hoe sehatra miankina amin'ny fanjakana zay tena ametrahana afatra mafonja tokoa ny amin'ny hoe tsy te hanandratsy mazava be zany tsy te hanandratsy satria raha ohatra ka misy ny fioara-pefy dia efa mahalala izy ireo araky ny fitenin'ny fomba fitenitsika hoe un homme averti en vaut deux zany hoe rehefa mahalala ianao tsisy tsiny mihitsy na avy amin'izy izy na avy amin'izy ny mametraka ny fanasasiana dia na izany zany fanetana namonina ataotsao satria tsy te hanandratsy hoe ateo ary ireo olona ireo dia tompona andraikitra any amin'ny sehatra misy azy mila kahirezana koa izy ireo na izany ary satria indraindray koa ny kapoka sy velikanota foana ny mahazo azy ary izahay brao maleo tena dina mikolokolo raha tena tsorona dia tsy satrinay mihitsy ny anasazy tsy satrinay mihitsy ny anafay fa raha mbola misy ny azo atao eo amin'ny fisoroana eo amin'ny fanetanana dia manao an'izany zay ary anisan'ny ataoko hoe vaindohan-draha raha nataonay ao anatin'izao fitsidiaparitra zao ny fanetanana sy ny fisoroana satria ny ratsa mangaika ny BIANCO eto moa zany de tena le any amin'le ratsana le mikapoka izy le manasazy de zahay anisan'ny mba manafosafo manentana makahery ao anatin'izany ny afatra anankiray ngeza be mihitsy zay natsipinay any am-poniny mahalala de ny hoe mandava kolikoly ngeza be zany mandava kolikoly ary tsy sanatria ataon'olona vendrany ianao raha mandà kolikoly satria marina fa ny fiarahamonina ne manao an'izay tiany atao izy de mety tsy ho namany ianao raha ohatra ka mandà kolikoly de araky ny fiteny ihany kely hoe trop bon trop con rehefa trop bon ianao de vous êtes bon fa tsy misy an'izany hoe trop bon trop con zany tsy maintsy averiko zany teny zany satria mafonja ny amin'ny fanetanana ny amin'ny tokony sy ny faharesena lahatra eo amin'ny fandavana ny kolikoly satria ny fandavana ny kolikoly tompoko dia fomba anankiray hoentiny sambatan'olona tsirairay avy na kely na lehibe na antitra na tanora na vavy na lahy hoentiny handraisana anjara ao anatin'ilay ady lavitrezaka zay ady amin'ny kolikoly fa raha mitoy zao tsy mandà kolikoly ny tsirairay avy ary hiteny foana izy ko ny sasany ary tsy mandà misy manko ny fitenenana manao hoe l'exemple vient d'en haut marina loatra zay fa zahay miteny am'ty aza miandry an'le en haut ianao vao mandà fa diso fa io rehefa miteny zahay hoe ny sambatan'olona no mandà dia tokony anao an'izay aza andrasana zany namanao handà zay ianao vao andà atao amin'ny finoana ary le izy ny namanao teneny hoe ianao za tsy hino an'Andriamanitra raha tsy mihino ianao fa maninona ny atao an'izany tsy mety zany hoe ka izy ary asa tsy fantatro mety misy zany religieuse mety manao ny ataony any ivela moa de efa be dehibe de iny ve zany ny fitaratra ho raisinao satria iny anie efa ohatra ratsy de iny ve ohatra ratsy ve no raisinao filamatra modèle non ndikan'izany de ny hoe ny fandraisanao sy ny fahatsapanao fa mihitsoka ty fireneny ty noho ny kolikoly de ny fandavanao an'izany kolikoly zany de fandraisanao lehibe ary tsy ilazana mihitsy fa vous êtes trop bon et donc trop con non tsy mety zany ary zay tena manizingizina ny hoe tsy maintsy mandà kolikoly ny tsirairay mba hampienana azy ary iavany reo mpanao kolikoly eo ary rehefa miavaka amin'ny mpanao kolikoly mivondrona koa manko mpanao kolikoly de tsika mivondrona de hita eo izany mafy satria izay be ny baso izy ny malagasy ie ao anatin'izay ndre matsota le fantatra amin'izao fotoana zao raha ny rivotra iainana raha ty amin'ny faritra mena be de ataontsika hoe manomboka miaina rivotra ny fandriampahalemana ny olona tia mety atako hoe mety manao taritra aminao ihany mpiara-miasa aminao manoloana an'izay misy ny ezaka lehibe atao amin'ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana amin'izay fampandriana fahalemana zay miara-dalanao anatin'izay mazava ho azy ny resaka ady amin'ny kolikoly ary atao hoe misy opération ihany koa ary misy vokatra ihany koa ho azo ny fiara-miasa amin'ny BIANCO eto aty anivon'ny faritra satria tsy azotsika donina fa anisany hoe nahazo tombony zany faritra mena be zany tamin'ny fametrana ny antenne régionale ataoko hoe lohalarana mihitsy am'izao fotoana zao mandeha ny resaka hoe
satria mahafantatra ny sehatra rehetra zay ataontsika hoe anjakan'ny kolikoly a mahafantatra hoe mandeha be ny opération ady amin'ny kolikoly mifanindran-dalana amin'ny ady atao amin'ny fandriam-palema de misy ny sehatra ny teto moa ny domaine nanontaniko an'izay hoe tratran'izay ve nareo satria misy zany a ny hoe olo-pirenena rehefa hiditra amina borao-mpanjakana anankiray de hoe vonoy aloha ny telefona atao vo mode off ny telefona fa atao hoe fomba fijery everina o mametraka sazy zavatra zay hoe inona no atahorany ao anivon'ilay sehatra asa-panjakana mahatonga manao zay fantaniana petraka hoe raha misy manao an'izay ndre matotale inona ny ataontsika hoe sosikevitra rosonao an'ireo olo-pirenena tratran'izay afaka matona ny bianco éditeur-na aveo zay hoe fa maninona no ary amin'ny borao anankiray rino mampamono telefona anay nefa mba tokony isy ny fifampiresahana malalaka manoloana an'izay a izay entanina foana anatona borao a nefa tratrany karazana atao hoe sakana zay zavatra zay a ataoko angamba hitanao andre matotale général mety tsara toerana hoe inona ny sosikevitra omenan'ny olo-pirenena hoe raha misy tratran'izay satria betsaka ny olo-pirenena mitaraina an'izay hoe isaky ny andeany amin'ny sehatra borao-mpanjakana de hoe vonoy aloha ny telefona vo miresaka atsika somary manahira ny fepetra ny raisiny isaky ny isan'ny tsehatra io tsehatra asa-panjakana raha ohatra ka tsy mandray an'izay fepetra zay izy a de inona koa no mety zavatra misy satria hitanao ny zavatra anatina asa-panjakana koa manko indraindray a raha ohatra ka raisinao sary na raisinao feo indraindray mba misy teny resahanao anatiny ao a zay ao anatiny ao ihany ny tokony ivoahany zay fa raha vo mivoaka ohatra tsika nenitsika moa zay to radio de fa ny fanarana hoe orentany rendanitra ny resaka fa raha ohatra misy resaka ifanaovantsika senao ao ohatra na amina fikirakirana hoe ty mba ataonay an'izao ataon'izay fa tsy misy fitanilana ao anatiny ao a de indraindray izy io manahirana ny olona koa zay le anafiny anankiray ny hoe mety misy fitombenany ihany lay fepetra fa raha ohatra ndray ka fanafenana ny atao hoe fangararana indray le izy fangararana zay zavatra tokony ho fantatra de mety manahirana ihany koa za tsy afaka miteny hoe manahoana sy manahoana ahoana ny zavatra fomba fijeriko am'izay fa io kosa arakaraky ny tsirairay avy a no andinika an'izay lafiny anankiray zay fa ty kosa nefa na izany naty zany ny fepetra fangararany ny asa-panjakana dia tsy maintsy apetraka io ary zay ary manampy ny amin'ny tamberina andraikitra redevabilité transparence ny any aloha de redevabilité ny manaraka zany hoe tsy maintsy mamerina ny zavatra noraisiny mamerina ny andraikiny ny mpiasam-bahoaka amin'ny zavatra rehetra zay nataony amin'ny anaran'ny vahoaka na fandanina ny voly io na fampiasana fitaovana io na ny eo amin'ny fanapahan-kevitra io ary fanapahan-kevitra zany matetika tsy hoe fanapahan-kevitra de ao anatiny ao fa iny kosa misy an'le hoe secret de la délibération iny ngava tsy tokony hidiran'izany izy iny tena rariny iny fa le délibération voaka rehefa aveo fa tsy tokony ho fantatra mihitsy anatin'ny délibération izany nanohitra an'io izany en faveur an'io zany kosa tena saripady ny asa-panjakana tsy azo avoraboraka fahatany a satria misy an'ireo hoe fitandrona ny tsy ambaratelo ny asa-panjakana sy indrindra ny fanapahan-kevitra fa mivoaka iny a de fantatritsika mianakavy a ary tsy fantatra hoe iza ny nanohitra iza no nakatoa an'izany zavatra zany fa nivoaka izy a de iny zany a izy rehetra no miara mitompo an'lay fanapahan-kevitra zay ny tiako avaly amin'izy za tsy tena hoe manana position tena raikitra am'lay hoe vonona ny telefona sy ny etsetra satria misy olona mampiasa an'ireny a à des fins autres que ny eritreretana anazy de sarotra indrindra raha ohatra tsika am'izao fotoana izao a manana an'le fomba fikirakirana tapahana de lefa riananina ry de tenenina fa io le zavatra nisy saripady zany zavatra zany a tena tsy maintsy tandremana ary raha sanatrika misy zany a misy ny antsony hoe cybercriminalité ho sarotra amin'iny olona iny ny teny hoe ny amaly an'izay fanontaniana zay mampigadra ny fampiasana famadibadiana an'ireny zavatra reny a ao anatina ino mo filaza azy tanjona hafa fin autre que ny zavatra nieritreretana anaovana anazy mampiditra atsika avy hatrany ho anareo mpiaino moa zany 032 037 ny larana maintso ahafahatsika miantso de mba fitipitinina ny zavatra resahatsika raha ohatra moa fanontaniana de tonga de le fanontaniana apetraka raha fanamariana de araka an'izay any mba ahafahany rehetra mandray anjara ny SMS efa misy tonga eto andre matotale salama tale tena misy kolokolo tokoa mijerama ohatra zao maly sanandro tapaka amin'ny 10 ora na 10 ora sasany
ny jiro fomalo oatra nisy fivoriana tany amin'ny préfecture de 18h30 mahery vao maty ahoana ny fandehany izay. Fantanina manaraka salama tompoko fa zay ely zay ve zany tsy nisy ny fiaramiasa tamin'ny Bianco sy ny Jirama satria maninona fa maninona de avaolana ao amin'ny Jirama ve ny Bianco sa so de fa tara loatra. Salama fa ina ny mahatonga ny Bianco tsy miantso ny Tale Jeneralin'ny mihitsy. Aiza ho aiza ianareo Bianco amin'ny arakaraka mampanjeky ny délestage no mampiakatra ny facture anay tsy halatra ve zany tompoko. Raha mandatsy mandray ny ngeza de matahotra ny madinika. Mba nanaovanareo fanadidina ve tompoko ny tao préfecture Saint-Sisa amin'ny tsy fandriampahalemana nanjeky teto reny sy ny kolikoly. Salama fanasina ny teny mpitondra tao amin'ny Jirama tamin'ny farany fandevi izay naloha talohan'ny volana novambra de fa tonga ao amin'ny compte anisan'ny fanandody vita talohan'io zahay fa mbola tsisy resaka hatramin'izao fa tsy hanao kolikoly mihitsy izahay. Salama fanasina resaka concours police gendarme CRINFP mba maingavy anareo amin'ny Bianco mba hijeran'io fa kolikoly foana ny ao amin'ireo zavatra ireo. Zay ngamany SMS raha misy azo valena miaraka taletoka de fa misy valiteny azo menany amin'ny hoe ny kolikoly mety hoe omaly nety nisy an'izay satria zay mo niatrika tao zay de mety hoe tamin'ny enina latsaka iny vao vita de mety hoe tsy nitapahana ohatra ny jiro zay le mino fa misy fandaminana kosa ao anatin'le izy tsara ngamba mba ho fantatritsika le izy fa na izanaty zany mbola veriko ihany le teniko tery amboloany hoe raha ohatra ny fahatapahan-jiro no ny fanodikodinana lay ataoko hoe matière première ohatra ny solika ny fitaovana mety ampiasaina ao anatin'izany dia tsy rariny zany ary zay dia mandray ny fitarainana mahakasika an'izay. Fa raha ohatra kosa ka hoe io ny ompelan-tanana mangarara ny fitantanana azy de sika tsy maintsy mijery hoe ahoana zany ny ampiasana azy satria mba misy ihany ane le fotoana mba hisitrahantsika aloha ny jiro fa marina fa tsy amin'ny fotoana tena ilantsika anazy tsika ihany koa na de mikapoka ary mitaizy tsika tahaka ny ray aman-dreny misy ane zanakao raha roa ny zanakao ny ray endry ny ray maditra raha ho felanao teamaina foana le zaza kely tena milaza aminao fa i sere buffet sady tena anohitra anao izy zay ve nitanjona nefa izy mirahala na izy mianada tianao hiaraka mba iriry aminao anana n'zany fahendreny zany tsy maintsy manao an'izany tsika ampiarahana foana ny bâton sy ny carotte ampiarahana foana ny fisorohana ny fanabeazana sy ny famaizana tsy maintsy miaraka foana reo fa tsy misy mandeha ila izany ary zay no mahatonga ny paikady-pirenena mifototra amin'ireo singa telo reo fanabeazana fisorohana fampiarana lalàna de misy ny sasany ao anatiny ao mikapoka de ny tanana anankiray ny tanana kavanana mikapoka ny tanana anankiray manafosafo misy an'izany foana tahaka ny zavatra rehetra ataon'ny fiainan'olombelona misy foana zany matoa misy ny mazava de isy ny maizina matoa misy ny ambony de misy ny ambany tsy afaka mipetraka foana amin'ny ambony tsy afaka mipetraka foana anatin'ny hazavana foana misy foana zany de ao anatin'io ny fandanjalanjana fa ny fiainan'olombelona de misy an'izay foana ary ny fahitana ny lalana izorana ao anelanelany iny no mahatafavoaka atsika ary zay no ataon'ny broma le tena dina mikolokolo mahakasika an'izay ny amin'ny hoe tara loatra ny amin'ny Jirama mivina ary ny atao hoe tsy tara ary rehefa manao aloha de manao tsy misy mahatara azy zany na zanakao io koa reny misy ny sasany tsy afaka BPC de inona ny teneninao raha mantavary aza mandeha fitsotro be amin'ny heritaona ray manao tovy am'izany io tsy misy mahatara izany fa rehefa ao ny finiavana anao tsara tsisy tara averiko rehefa ao ny finiavana anao ny tsara dia tsy tara ohatra manao frista kely aho mieux vaut tard que jamais ny facture miakatra iny tsy tena miakina amin'ny broma le tena dina mikolokolo iny fa zay fomba fanaovany azy eo indray fa ny zavatra tsy rariny de hoe misy fandoavam-bola tsy ara-dalàna ao anatiny ao kanefa tsy nisy fandaniana mifanaraka am'izay
zay ngambany azoko tenenina amin'iny de azonareo atao raha zay nitranga de azonareo atao nde mitaky vola tsy ara-dalàna ny jirama amin'ny ankapobeny dia azo torina izany raha ohatra ka hoe fa raha ohatra ndray hoe facture miakatra mety nisy fiakarany tao iny tena tsorona fa tsy aty aminay zany zavatra zany fa ngamba ny any amin'ny fandraharany jirama no tokony ho contactena anatin'ilay izy raha ningeza tsy mandray zay vao tsy mandray de zay teneniko teo zay foana nangeza re le teneninay ary tsy vitan'zany fa nisy ane raha miresaka ny angovo sika nisy ane ministra tato amin'ny angovo ka lasa nitsoky ilazana fa ny brao male tena dinany kolokolo rehefa manao ny asany de manao an'zany mandray an'zany amposy an-tsaina izy ary ataony araka ny tokony izy mifanaraka mifenitra le izy ka tsy alalany na lehibe izy na kely fa mila fijoroana hoy ateo ny fanadiadiana satria mbola tsy fitsaran'andriamanitra io fitsaran'andriamanitra ianao manafina aminazy rehefa namono olona ianao ka olona hafa no nataonao nataoko hoe ina niankese azy niantoka n'ilay zavatra de mitondra profo rehetrarehetra ianao nitondrana fa hoe nilazana fa hoe tsy ianao nanao azy de fitsarana rehefa manao fanadiadiana ka tsy hita le izy de le olona mety tsy manatsiny milasany fa andriamanitra tsy tanila hitan'io ary zay mbola ilazana fa ity ady ataotsika ty asa masina ka raha olona manaonao foana manao no izy zahay sy am'teny matahora ny tody fa misy zany rehefa tonga ny fotoana ka ho tsarainy ianao dia ngamba ny rehetrarehetra raha samy misaina sy mieritreritra an'zany satria zany le teny aty aparatoko zany feo mifieritreretana ny kapohana am'zany feo mifieritreretana tsy miteny anao ny ratsy zany mihitsy izy miteny sy manoro anao ny tsara izy de zay io ataonay ao anatin'ny fanabeazana sy ny fanetanan'io mikapoka ny aty amin'ny aparahatoko izahay mba ahafahany tsiraray mieritreritra fa tsy eto am'ty tany ty ihany ene raha mbola olona mino izy natao hoe fiainana fa nitena fiainana ary any akoatra ka raha ohatra ka tonga ny mpitsara any orinany ka hitsara anao de niteny anao hoe anao mpanao kolokolo de hiteny ve anao hoe za tena tsy mpanao kolokolo de sisy zay hoe andao fa samy izaka ny anjarantsika rehetrarehetra fa izay milazany hoe aza miandry ny hafa na mifandavana kolikoly fa ataovy le izy fa isika rehetra zao manana ny otrikarena be de be Madagasikara ny any akibon'ny tany ny amin'ny ala zay ty toerana ity manana an'zany de tena manana an'zany tokoa ny any an-dranomasina sy any amin'ny ranomamy manana an'zany na ireo otrikarena telo reo fotsiny aza tsy ilahntsika fanampiana avy any ivelany ary ahafahantsika mamelona ny tenatsika mba ho Madagasikara anana ny manandrify azy ary malagasy hiadina finaritra ny mahakasika ny hoe fifaninanana efa arahanay zany efa arahanay zany ny fifaninanany diro ny mpiasam-panjakana na zandary polisy na mpiasam-panjakana ambony efa arahanay zany fa miandry raha ohatra ka misy ny fitarainana avy any amintsika miaraka tsy atao torapo tena tsy atao torapo satria miaraka am'izay profo sy fahasahina mijoro vavolombelona izahay mba hahafahanay manasazy am'izay ary betsaka izy efa betsaka atao amin'ny anamy efa nidiranay eo NMG iny nisy an'le tany aloha tany iny ny tao polisy ny etsetretsetre efa nidiranay zany ary betsaka ny olona efa misazy noho izany zavatra zany fa de ny irarinay de nijorotsika sy asahitsika rehefa tonga ny braoma le tena dininy kolokolo hoe mila profo mila fijoroana vavolombelona ty raha ty fa ny Bianco tsy afaka manao irery de eto mpamaranina ny tenenako ty hoe ny Bianco mahaleo tena fa tsy mahavita tena mila ny amorapony tsirairay izy mila ny fandraisana anjarany tsirairay mila ny fahavonona ny tsirairay sy ny fahasahiny tsirairay izy eo am'zany fijoroana ny vavolombelona zany fa izahay eto amin'ny Bianco de efa vonona satria zay ny andraikitra noraisina sy nanaovana fianianana SMS tsika manaraka andriamato Tale Jeneraly zay efa nanao contrôleur de sécurité tao am'zarama fa ny agent tsy mandray karama vao tery miala zareo satria misy fiaraha-miasa tsy mazava am'zarama sy tompon'ilay agence de sécurité nefa volam-bahoaka ny kirakiraina ao io moa zany tsara ihany mampafantaritsika fa Tale Jeneralin'ny BIANCO ny vahintsika eto de raha ohatra hoe misy zavatra tena hoe mba fanandrify am'izay zany ny fanotanitsika fa misy mety hoe ho anjerama manokana iny de tsy voatery hoe eto ny Tale Jeneraly amaly an'izay zavatra izay salama fanasina angatanay mba ho jerinareo akaiky ry BIANCO ny olana fa nandoa devis efa ela izay nefa mbola tsy tafiditra ny jiro fa tena misy kolikoly avolento fa zay manao kolikoly no mahazo compteur mialoha yara misy antso raitsika avy atrany miaraba tompoko allo
salama fanasina salama tale onao tale move ro bro panjakany isatsokaziny eto tena mando facture manay zay mpanjifa madinika amin'izy ireny yary mo sany tsara siko fanazavana le SMS n'olo moto DG hoe misy any le hoe mbola hoe re mijery anao na bro panjakana maro sakarazany misy jiro tsy mety maty mihitsy misy pompe mandeha foana de lasa ohatrany hoe mpanjifa no miaraba tompoko allo miarabanao monsieur Bele miarabanao miaraba ny Tale Jeneralin'ny eny tompoko ty zany mba misy fanontaniana manodidikidika anay mba tianay apetraka amin'ny resaka amin'ny poste vachaine commune de Fota aty aby misy resaka fitaovam-bola kontrozentarina de raha mba nanao fitorina amin'ny fitarainanay zahay any kosany de fotany de mitenda hoe fotany hisy valifaty zany le zavatra de mila ny olo ambakany hoe ajanona any sifa hoe na de masetany eny vai tsy raha ilany zany mba zay mba sary ilana fagnazavana tompoko fa zay ety ambany ravikaza tina de tena mampalahirana de misaotanarany any tompoko iya sotra mahakasika ino zany poste avancé ankily aby resaka gendarmerie resanao toka angamba eo ny fiaraha-miasany amin'ny mpitandro filaminana sy ny sisa efa nilaza ny tompona andraikitry ny groupement atao faritra Menabe raha misy zavatra manalasalatsika amina élément miasa any ambanivohitra any de malalaka tsara ny fifampiresahana aminy salama fanasina aiza ho aiza rery bianco ny fiafaran'ilay kolokolo be nisy tao amin'ny CEG tsy mavokely izay nandalo vola be tao Tale Bianco marina ve ny raha ny vahoaka amin'ny manontany Tale Jerama mahakasika io jiro tapaka io dia alefany any amin'ny préfet zahay tsy kolokolo ve zany isin'ny concours andraisana élève officier médecin tianao zay nefa matahotra kitana sady kely vola nareo Bianco no antenainay salama azo atao ve ny mitorany Jerama raha mitaky facture au mois d'octobre 2023 aty amin'ny mois de mars 2024 izy maty sanandro salama jiro maty sanandro nefa facture midangana ambony be no izy tsy tapaka mandoko 15 000 ariary lasa 45 000 ariary efa leo be izahay miaraba mpanajana tompoko fanontaniana tsendrika kolokolo ve ny fampanaovana cours any an-trano mpanabe raha aka CPE BEPC bac mba nanaovanareo fanadihadiana efa teo angamba ty ya ro angamba ny fantanina amin'ny telefona maromaro izy teo ny zavatra tsapa amin'ny akapobeny any de tena le fiainana andavanandro ny olona mihitsy zany tena tsapana hoe tena miraviravitana sika ary very fanambola velona zay aloha ny akapobeny amin'ny fijerenany fianonan'lay ataoko hoe fitarainana tena mampalahelo zany ary rariny tokoa raha ohatra ka hoe mitaraintsika ny Tale Jeneralin'ny Broma le tena dina amin'ny kolokolo tsy mahefa ny zavatra rehetra fa na izany zany mandray ny andraikiny izy zay mifanaraka aminy zay aloha tsara teneniny zay misy an'le manandrifin'ny gendarmerie azonay ampitaina mihitsy zany zavatra satria mbola eona koa zahay ampitainay ny etaetatsika ny amin'izay lafiny anankiray zay fa rehefa tsy misy endrika kolokolo izy de tsy tokony hidiran'ny Broma le tena dina amin'ny kolokolo fa kosa ampitaina amin'ireo tompona andraikitra ireo ary zay milaza ny hoe tokony atao sy ny andray andraikitra araka mifanaraka mifenitra ny tompona andraikitra izatsokaziny eto moa zany de ny gendarmerie no resahany satria ohatra misy resaka hoe valifaty raha azo sy reko tsara izy teo ny amin'ny le hoe fitarainana mahakasika ny CEG ta izy teo moa tsy mavokely de ohatrany efa voakirakiry izy zay de efa nampitaina tany amin'ny fitsarana mahefa ny raharaha ny amin'ny hoe fitakina facture sao de misy kolokolo raha ohatra hoe tany amin'ny octobre septembre de zao vao mety takina tsy voatery hoe misy kolokolo izy fa mety fanadinoana eny anivon'ny Jirama zany zavatra zany ary isika koa ne zany mety tena tsy nandoana izy ohatra mety tsy fandaloa zay tsy mahalala an'le tranga fa azona eritreretina hoe sao de nisy nanary teny anelanelan'ny teny napetraka tamin'olona mety tsy tao an-trano le olo ohatra zany ho afa za tsy voatery hoe nahalala an'le tranga ny hoe napetraka tao amina olona le izy fa mety tsy nisy olona tao an-trano lay mpitaraina ty amintsika de zay fa raha ohatra ka efa tao aminao kosa le izy de zay fa raha ohatra koa tany amin'ny Jirama no nisy ny ataoko hoe erreur
ny adosona de azonao atao hoe zay efa nieritreritra fa de mangataka zay vany fepotona ahafahana mandoa azy satria tsy maintsy efaina kosa iny satria vola mpanjakany reny fa tsy volan'ilay olona any mijeramaka mety itentsika zay tsy andoa tsy mety zany ary reny ataoko hoe vola fandoavatsika vidina facture reny no ampandehanana an'ilay jirama araky ny voalazako teo fa tsy sanatria anaovana zavatra fa ny fampiasana reny briko de tsy maintsy sahantsika arikiraikiraitsika zany anatin'ny fanadiadiana ny amin'ny hoe koro any antranony mpanabe sarotra ny raharaha satria na izay zao aza tamina mpianajanaka ary mbola mampianajanaka hatram'izao dia manaraka ny zavatra misy zavatra tsy mety kosa de ity fanainina tsy omena ny lesona any an-dakilasy fa any am'ilay korona laribiariva na sabotsy na lahady vao omenana izy fa kosa raha ohatra ka cour de d'appui mba hahafahany zanakitsika mafimafy kokoa hiatrika amin'ny fanadinana zay sarotsarotra ny farany taona de zay mieritreritra fa tsy tokony ampanahirany zany averiko ihany raha ohatra ka misy ny tsy fanomezana lesona ataon'ny mpanabe any amin'ny toeram-pianarana de adisony zany de azo tsy hoe atao hoe kolokolo be manaona fa azotsika atao ny mampandre sy mitaraina manoloana ny lehibe an'ilay toeram-pianarana misy zany taletsekoly fa raha ohatra kosa ka hoe tena be finiavana lay mpanabe dia manaiky izy hoe ampanao kory ny zanakitsika dia tsy tokony ho isiny hoe tokony hoe fitanilana loatra de ity koa ny anankiray satria hita ary zay tam'izany fotoana zany tena nyteny mihitsy hoe tsy reo zanaky ny manao kory ihany kosa aloha ny tokony azonaoty tsara fa zay kosa de efa mitanila ary tsara ny fivondronany ray aman-dreny mpianatra zay foana ho ny anay zany manoloana ny ratsy de tsy maintsy mivondratsika fa ny vato mitambatra ny fasika no misaraka de zay foana izy raha mahatsapa mety fitanilana ataon'ilay mpanabe satria zay manao kory ihany mahazonaoty tsara de tsy mety kosa zany indrindraindrindra raha zanakitsika tokony azonaoty tsara fa afandray mono hoe tsy mahay le zanakitsika de iteny fotsiny hoe ialina fotsiny anyretsina anao kory satria ohatrohatran'izay de zay no izy fa isika samy mahay mandinika isika ny zavatra rehetrretra fa tsy anaovana sanatria safiboemantsina ny zavatra zay lazainy eto aloha tsy de voatery loatra hoe iny de zay ny voalazany DG Bianco tsy maintsy manao na mety ny any amin'ny toeram-pianarana ny taletsekoly teny finy moa dirany DG Bianco am'zany fa izay kosa mampisaina atsika tiana nytaniny koa DG mety hoe obligatoire avy fampanaovana kory satria io koa mampitaraina ndraindray satria ndraindray raha ohatra hoe 5 ny mpianatra any ampianarana any de 5 mihitsy any koa no hita any am'le toerana fanaovana kory de zay mahatonga ny ray aman-dreny misy ara tranga hoe nandefasana taratasy mihitsy le ray aman-dreny mpianatra sy nandefa ny zanana nanao kory satria le ray aman-dreny mampafantatra ny niveaony zanany matotsy alefa manao kory de fantany sy de mety zay ngamba ny fantaniana hoe obligatoire avy ny fampanaovana kory tsisy kosa ny taoko hoe fitsipika amin'ny teny an'izay tsy ho lalàna mihitsy ary manko zany iteny an'izany fa ny hoe fitsipika ao anatin'ilay toera mpampianarana amin'ny sekoly hoe tsy maintsy manao kory fa io arakaraky ny fahatsapany ray aman-dreny raha mila tosika manokana ny zanaka ao anatin'izay de anao ihany mahatsapa fa ny tanjona de hoe mba ahatody an'ilay zanakitsika fa tsy de voatery loatra hoe zavatra hafa fa raha misy zany mety misy ny mpanabe sasany mety io mihitsy ny ivelomany ao anatin'le izy de ataony atsirambina ny fanomezana ny lesona ny ampianarana de tsy rariny zany ary azotsika atao tsy aty amin'ny Bianco kosa aloha zany notoriny satria raha izay de ho difitry ny zavatra rehetrarehetra ny bromale tena dina mikolikoly ary lasa mahefa ny zavatra rehetra izy zay tsy azo mihitsy zany satria tsy de ataoko hoe tena kolikoly mivantana be zany ka hoe mety tena anahirana fa any amin'ny fitarainana any amin'ny taletsekoly zay ivondronan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra no mitaky an'izany satria fitakina no atao mba tsy isinyny fitanilana sy ny mety hoe fahazoam-bola miopapa miaraba tompoko allo salama bile miarabanao miarahaba ny DG Bianco koa ny tena koa fagnontaniana aminao DG ianao miteny hoe mahasahia mijoroa vavolombelo moa ve nareo DG mahatana ny tsy ambaratelo la ohatra ka mijoro vavolombelo izahay aty Ambaniravokazo aty ary fagnontaniana faharoa hoe moa ve nareo DG tsy mba manana ny
antsina hoe agent de renseignement amin'ny fahatra rehetra sy ny fokotany rehetra hijerevana an'ireny kolokolo reny tota tompoko. Ya misaotra anao amin'ny fanontaniana tena zavatra tena misy sy ainatsika no tateritsika eto hoe mametraka ny tenanay hoe mila fahasaina marina tokoa zany satria le ady tsy vita natorapo ary tsy vita raha ohatra ka tena hoe tsy hijoroana hatramin'ny farany. De ny tsambaratelo raha itaonivon'ny braoma le tena dina mikolokolo tena voatazony io ary azotsika atao ary ao anatin'izany raha ohatra ka ataony fitanana tsoratra no hoe tena hitazona ny tsambaratelo fa atao le izy manao an'izany brao fa kosa rehefa eny anivon'ny fitsarana amin'izay raha ohatra ka hitany mpitsara zay mihitsy ano anatin'ny lalàna dina mikolokolo tamin'ny 9 loi 2016-020 tena milaza mihitsy hoe azon'ny braoma le tena dina mikolokolo ny mitazona ho tsiambaratelo an'lay olona zay mijoro vavolombelona fa raha ilain'ny mpitsara amin'izay ny hoe mampiseho hoe iza no ny teny an'io satria tena ahafahany mametraka ny vesatra manoloana an'le olona de miteny izy hoe ianona no ny teny an'io raha tsona izy ijoro vavolombelona eto amin'ny fitsarana. Zay zany ny zavatra misy ny lalàna no miteny an'izay antsika tsy mamorona fa ny lalàna ihany no arahana ary manaraka ny fenitra zay voalaza zay ihany no izy. De fa zay kosa miteny fa ny eto amin'ny Bianco tena manaja an'io dia azo atao ny mijoro ary tazoniny braoma le tena idina mikolokolo tsy ambaratelo ny fanambarana zay ataonao ao anatiny ao. De ny hoe fametrahana ny agent de renseignement tena tsara ho fantatritsika satria za manomboka miteny an'ity zao raha teo aloha be deaibe manko ny fanomezantsiny misy ary ny sasany mpanao politika tena miteny hoe tsy ilaina ny Bianco de za moa somary tsy niteny tamin'ireny fa zao vao mamaly izy anga ilaina izy ny atao hoe ilaina raha tsy fahombiazana ve na braoma le tena dina mikolokolo na polisy na gendarmerie de tena hoe foany misy an'io areoko jereo ko maika fa foanana tsy didiny be sandry ny trangy eto ty didiny be sandry zay zavatra foanana ary ty koa faharoa somary manitatra kely zavatra mananjanaka anankiroa ianao tsy mahombony anankiray de izy nao foany de zay koa zany miteny foany koa ary io fa aza atao Bianco rery ny foanana zay zavatra tsy mahomby zay foanana de andanitsika mahita fa nahatramy mpivarotra koa ary misy foanana de tsy haiko ahoana moa ny anafoanana an'izany fa tsy maintsy mitandriny isika amin'ny fandraisana ny zavatra rehetrrehetra fa mpanao politika aloha izy iteny fa tsy irona any amin'ny fanaovana politika tsika ka hiteny hoe tena tsy ilaina tokoa fa be deaibe eny zavatra tsy mahomby tsy ilaina satria fahalalana anazy mandany vola tsy mahomby de zay zavatra mandany vola rehetrrehetra mijanaka ao tsy nahomby izy nadritry ny taona nandanina volana eny de foany ary vao jerentsika izy fa aleo tena misy tsy fitanilano anatiny fa tsy zay ny tiako hiaviana fa misarika any amin'izay le fanontaniana ny hoe agent de renseignement de ty manko le zavatra manomboka teneniko zao tena teneniko ty satria aleo fantatry ny olona le izy raisiko ohatra fotsiny ny eto ny ratsa mangaika ny olona mandrafitra ny ratsa mangaika ny braoma le tena dina mikolokolo eto Morondava le antenne régionale olona efatra izy neto olona efatra mba tena azotsika tsaina ve fa tototsy ny asany re olona efatra reo be deaibe fitarainana teo zay rehetrarehetra teo na ningeza na nkely na ny rehetrarehetra de ametraka agent de renseignement tsika isaky ny fokotany ny mpiasan'ny Bianco manerana ny Madagasikara ronjato allo io zavatra mpiara-miasa zao teny DG ianao lasa manomboka miteny atsika tsy maintsy ampahafantarina ny olona ho zany raha mijery tsika ny police gendarmerie ny miaramila eto firy za tsy hoe mampitahan'le izy fa mba asina proportion ihany fampitahana mba tokony tombony fa raha agent de renseignement isaky ny fokotany zany le tompoko any Antananarivo ary misy teny isaky ny ministère tokony asina reo Bianco déjà aloha gaba tokony mpiasan'ny Bianco daholo ny mpiasa-panjakana rehetrrehetra raha vo zay satria zato aneny mpanao fanadidina eto Madagasikara zato io mampangorooro ny mpanao ratsy ny totakely io ane tsy betsaka ane io fa inona ny atsika ny apinga lalàna de mampiatra anazy tsy misy tomika zay io atahorany olo ka raha ny police gendarmerie sy olona mpanjakana rehetra mampiatra ny lalàna tsy misy tomika de milaza aminareo fa milamina ty tany ty zao ary efa mahatsapitsika mianakafo fa mampiatra ny lalàna ny mpitandro filaminana de hita fa misy filaminana sy fandrepalemana tokoa eto ndikan'izay zany takona
noho ny tsy fanaovana ny asa mifanaraka mifenitra ny filaminana sy mifandre-palemana teo aloha teo ka irarina ny toizan'izany fanarahana ny fenitra mifehy ny asa izany fa zay ihany ny ampiadina ny ambany lanitra sy azahoany rehetra ny anjara manandrify azy ya isorana andre matotale général am'zay so de mbola misy le fantanyloaloha raha fijery koa azo ohatrohatran'izay aloha le atreo fa azotsika toizana satria mahafinaritra no mifampitafa amin'ireo pianotsika miaraba tompoko miaraba monsieur Bilé miarabanao de miaraba ny Tale Jeneralin'ny BIANCO koa miarabanao makasika an'le hoe mitoraka de hoe mitoraka de tsy ampahafantarina zany mombamombanao fa tazomina secret de ona monsieur le DG raha ohatra hoe za zany no miaran'le kolokolo de za zany victime azonao de za zany nandeha nitory an'le olo tany amin'ny BIANCO mazava ho azy monsieur le DG fa tsy maintsy tonga de fantany olo satria mbo rehefa tonga ny fitsarana de hoe ianao de voapangana anao zao de efa fatany ohatra hoe zay zany olo tena mifankafantatra zany de mazava ho azy fa tonga de fantany aby hatrany hoe za zany le mitory anazy tany amin'ny BIANCO de ahoana zany ny fiarovana anakay am'izay satria mety amaly faty le olo mety hisy raha manahaky an'izay satria tsy afaly satria tonga de mazava be taminy hoe tamiko nanaovany azy hoe zaho tratrin'le raha zany de tsy maintsy hainy hoe zaho mitory de ahoana zany le fiarovana anay lafa bakeo araky ny teninareo teo koa mety ho atsona koa le olo rehefa tonga ny fitsarana hoe te le vavolombelona tam'le nitorika iny zany tazomina secret fa rehefa le any fitsarana am'izay de atsangana vavolombelona zany aseho de ahoana fiarovana an'le vavolombelona am'izay misaotra tompoko eny ary misaotranao nampiseho an'izay tranga anankiray zay mety matetika mitranga tokoa zany ny amina hoe enao no nitory de atao mibiraoma le tena dina mikolokolo rehefa mitory alohanao zay tsy voatery teny loatra an'izany am'le olona zay toriana fa ataonay fanadiadina mety misy ny fomba halalany anazy hoe ohatra hoe aditaninao aditany le izy de nisy tany amin'ny fanana tany de fatapatatra izy le olona miady aminao ane de raha ny mpitory zany mety tsy ho afeninay aloha le izy satria zay koa ny voalazany lalàny hoe alefa le izy araky ny zay tokony fenitra mifehy an'izany fa le olona toriana tsy maintsy halala hoe ianona no miady anany io tany io tsy afina aminy zany zay tsy hiteny fa tsy afina aminy zany ary rehefa tonga ny fitsarana tsy maintsy ajoro anareo satria voalazanao fenao mpitory fa tsy hoe vavolombelona ny fijoroana vavolombelona no misy ny fitazonana tsy ambaratelo fa ny fijoroana amin'ny fitoriana ianao le vohitsaka akikely ianao le vohitsaka akikely tsy maintsy miteny anao ianona no nanitsaka akikely na ianao zany tsy hitory de tsy ho fantatra ianao hoe ianao le nijaly je ianao le vo tratra nitsindry azo lena na ianao hitory je hifantatra fa hoe ianao le vo nitsindry azo lena mitady famerenana amin'ny laoniny sy fanasazina ny olona zay niaviny lay fahavoazana ka izavatra anakireny tsara ny manamarika an'izay fa so de mety ho diso ny fandraisana an'lay teny voalaza teo fa ny fijoroana vavolombelona fa tsy hoe ianao hitory za raha hitory anao monsieur Billy de za ve de hiafina lazaiko aminao misy fa zany hitory anao amin'ny anaran'ny lalàna fa tsy hoe am'izay tiako torapoko na ohatr' zany fa amin'ny anaran'ny lalàna no hitorinanao iny tsy misy tokony hoe tsy hijoroana hatramin'ny farany satria raha izay zaranao areny hilefitra zaranao hiforotra ao anatin'ilay izy fa isika mila sy fahasahina ary zay mihitsy ao ny tadiavin'ny olona raha mbola azotsika tao ny mivondrona satria ny olona manoloana matetika mivondrona miezaka zany zavatra mahavarina aloha ny tenanay rehefa misy olona atsona zay ao Tananarivo na aiza de ny telefona maneny foana satria izy mikidikitsy zay olona fatany any de zay olona fatany mety akaikaiky ny teny hoe mba jereo ny zanytranga zany zay miteny hoe inona nataony tena tsy nanao izy raha tsy nanao izy de alao andeha izotra tsara ka raha nanao izy za moa niaraka taminanao inona ny tokony hidirako am'izay de samy zay fa samy mizaka an'le izy de ity ny zavatra tiana ho resahana ny amin'ny hoe famaliana faty raha misy an'izany famaliana faty zany va valimbotana moa fetsoana azy représailles dia manao fitoriana ihany koa tsika any amin'ny fitsarana na any amin'ny gendarmerie na ny polisy tsisy olona azo toritoriana fahatany tiako teny tsy hoe toriana tsisy olona azo anaovana menasy anaovana hambana indrindra hambana ho faty fahatany zany eo tsy misy azo anaovana an'izany eo fa tsy maintsy hijoroana indray de tsy ny BIANCO aloha no mahefa am'izay raha tsy hoe ao anatiny ny trangana kolokolo de indray azonay ataony manao fanadidina fa raha misy tranga
mety eo anaovana valifaty ianao satria nitory ianao ohatra tany amin'ny fitsarana na tany de misy olo amteny ianao de vonoko anao raha voasanatria ka migatra de tonga de apetrao mifanaraka amin'iny ihany koa ny fitaraina sy fitoriana any amin'ny mpampan'olalàna fa anjarany ny manosy tohina an'izay raha ohatra ka misy ny eritreritra famonoana ho faty sy hambana amin'izay lafiny anankiray zay tsika tsisy tandalàna ny eto hoe tsy misy tokony ampitahotahorina amin'inona na amin'inona zany raha tsy sanatria ny ratsy ihany ny ampitahorina amin'ny alalan'ny lalàna iforitra izy ary lazaina aminy fa ianao igadra raha sanatria ka mbola toizanao foana ny famoretana anay tahaka zao ia vakitsika ny SMS voaray manaraka manao ahoana ny momba ny vitratra tamin'ny sikoma tsisy toy ny azony olona atao ihany koa ve ny mitory an'ireny endrika fanady adina tsy mahafa-po ireny ia tia angamba siko fanazavana kely ny Tale Jeneraly hoe nisy alatra vimo mahakasika ny hoe fa nandeha fanady adina teo anivon'ny brigade ny gendarme ireny nanaitra ny maro de hoe lay olona tokony MD no lasa anaovana sous contrôle judiciaire fa ny olona tokony sous contrôle judiciaire lasa MD de areny mahatonga ny olona hoe azony olona ataovy ny karazana hoe mitory any amin'ny Bianco ny hoe mba hijery ny endrika fanady adina tsy mahafa-po ohatran'ireny salama fanasina manoana an'le SMS ny ranamana teo za hoe manay fa to ohatrany tsy mando facture tokoa ny bro-panjakana ny akamarony ya iny mo lasa ohatrany hoe ny any amin'ny mpanjifa madinika zany no miseda an'izay olan'izay mba afaka jerena ve tompoko ny ao amin'ny knaps misaotra ie tsy fantatra moa ina le jerena amin'ny knaps sy ny sisa midirantsehatra nareo monsieur le DG fa na de hitsapako ankora azany tanora de efa mataotra ny kolokolo sahady raha ny aty amin'ny faritra mena be manokana mampiatra ny tena asanareo ve ny ianareo Bianco eo anatrehan'ireo mpiasany fitsarana polisy gendarme satria ao no be kolikoly indrindra tsy mananjo isitraka ny dosien'ireo olona manototra tany izay nangalatra tany mpanjakana ve ianareo Bianco satria ny borna an'ireo de miala lavitra ny centre ny arabe ianareo Bianco ve manao fitoriana ihany koa vao afaka manao fanady adina fantatitra atao miendrika kolokolo tsy afaka ianareo tsy miafina olona nanao tatitra tako efa nisy fanazavana angamba mahakasika an'iny miaraba ny Tale Jeneraly miangavy Tale ijerenareo ny sehatra asa tsy miankina tena mijaly mpiasa madinika miasa folo taona voroka miala maina tsy mananjony madinika miaraba tompoko facture ny jerama mitangana be mihitsy ny soloka misy mahagaga anay ambany tanàna ihany ny tsy mampisy kolokolo eo amin'ny jerama satria de le stage tsy mety mijanona gaga izahay tompoko ho anareo ao amin'ny antenne na vahiny mpanentana mitongava de monsieur GX serasira fa misy mampianatra mihina volam-panjakana na tokony antsoina ny taletsekola mba anaovana fanady adina zafady tena afabaraka mpianatra voateniteny eo rassemblement isaky ny alatsinainy ny ao amin'ny voirie ao tena tsisy mando facture mihitsy mba tokony jerenareo salama fanasina amiko manokana mbola lavitrezaka ny Bianco matombo mbola mijaly ny firenena eto Morondava mijaly mpiasa rehetra satria corrompu au niveau na inspection de travail ahoana ireny olona tsy nahazo lalana ivoana ireny tompoko nefa tena anatin'ny tanàna mihitsy tsy misy ivoana inona ny tokony atao tsy endrika kolokolo ve ny fanomezana vola ny avoka sy ny fampanoavana mba hiaro ny tsirariny na ny rariny ao amin'ny tribunal ao sa ahoana ny fanazavana mahakasika an'io reo angamba ny fantanina nangamba fanamarina fotsiny taleno ataoko ho anareo satria mizavatra sasatsasany sika ampianarana sy antanana foana hoe efa misy ny antenne régionale aty amin'ny faritra aty ary eto amin'ireny vohiparitra le izy na fantanina averiko aminareo na sasatsasandreo hoe efa mba nanatona ve nareo ny antenne régionale mahakasika an'ireo zay foana le resantsika hoe misy zavatra tokony anatonana ny tompona andraikitra resaka ao amina CGX serasira zao hoe raha ray mandreny mpianatra ianareo na mpampianatra hafa efa nanatona ny taletsekoly ve fa piresaka mahakasika an'io satria zay le resantsika hoe misy tompona andraikitra ihany koa any akaikitsika any mba tokony atonana fa tsy hoe Tale Jeneraly mandalo eto no ametrahantsika an'izay zavatra zay
parenthèse kely fotsiny iny andre matodale ia makasitraka marina mihitsy zay satria mba misy kosa aloha ny manandrify an'ireo tompona andraikitra tsirairay a zay tsara foana ho a ny hoe mba mialanenina aloha isika fa ny bianco a tsy tena maefa ny zavatra etra izany izy fa ny kolokolo ihany no anjara ndraikiny miezaka koa izy mitondra ny fandaminana any amin'ireny sehatra asa izy atsokajiny reny a am'izay azony atao indrindra ny amin'ny fifampiresana satria izay kosa aloha de tsorona fa manana an'izay fahefana na fahaiza manao zay zay amin'ny fandresena lahatra amin'ny plaidoyer anananay zany a ary ny Tale Jeneraly ngamba ataoko hoe mba manana an'izay a ataoko hoe fahaiza manao zay a ahafahany mandray mandresy lahatra an'ireo tompona andraikitra isatsokajiny ny amin'ny hoe ny hoe tsy nahafapo ny fanadidina tany amin'ny brigade ny gendarmerie ohatran'izay ngamba nisy teo hoe tratra le vita ao amin'ny sukoma ohatran'izay izy itsika afaka zay manana intérêt pour agir moa fitany anazy hoe ohatrany hoe manana tombotsoa tafiditra ao anatin'ilay raharaha de tonga de afaka manao fanoanana manao opposition ohatra hoe procureur tsy napiditra an'le olona de tonga de afaka manao opposition zay olona mpitoro tam'ireny zany zao anisan'ny fanetanana tena ataonay zany a ao anatin'ny fitsidiaparitra zao hoe ianareo rehetra zay manana tombotsoa ao anatin'lay raharaha tsy hoe tombotsoa inona fa ohatrany hoe vavolombelona ianareo a taty am'le mpitory indrindra io ny eo raha vo misy tsy mahafapo ny fanapahana zay noraisy ny fampanoavana de azotsika atao mihitsy eo ny eo a ny manao fanoanana zay zany a dia aveo koa moa mbola misy ny antsona hoe fampakarana ambony a rehefa tena décision le izy hoe appel azotsika atao daholo zany rehetrarehetra zany tsy voatery aty amin'ny bianco ny manao an'izany satria samy manana ny andraikiny daholo fa tsy salovana ny anjara andraikitra manandrify ny fitsarana ny braomaletina dinany kolokolo ary ny fanohitra am'izay ihany koa tsy azony fitsarana atao koa ny mitsabaka aty amin'ny braomaletina dinany kolokolo fa satria samy manana ny hasiny sy ny fenitra mifehy azy a izy ireo fa miara-miasa kosa mba hampahomby ilay raha sy ny ady amin'ny kolokolo le hoe manototra ny mpiasan'ny fitsarana ny gendarmerie sy polisy angamba voalazako teo zay a tsy fidianana ny ady amin'ny kolokolo a mety hoe mpampiatra lalàna de tsy atao nininina tsy marina zany betsaka reo olona mpampiatra lalàna zay efa nisedra ny fanadidiny braomaletina diny amin'ny kolokolo tsy rarina nisy an'izany satria arak'izay voalaza zay hoe reo mpampiatra lalàna tahaka ny braomaletina diny amin'ny kolokolo fa tsy misy ambony lalàna atreto a ary zay foana ny voalaza tsy misy ambony lalàna fa na ny mpampiatra lalàna na ny ampiarana ny lalàna isan'andro na isika valala tsy madadiarona dia samby eo ambany lalàna miezaka manatanteraka ny asa sy ny andraikitra mifanaraka am'izay lalàna izay a de tsy misy ny olana ny hoe manototra tany zay de milaza fa raha ohatra ka mahita tsika tsy voatery mitenitsika zany hoe io ve de tsy hita tsy maintsy mila fijoroana vavolombelona foana ny zavatra etrrehetra fa zay de miteny fa raha ohatra ka misy tsy ny fanarahana lalàna zany de tonga avy ianareo fa tsy misy olany zany a ny fanadiadina efa asa nomena andreto ratsamangaiky any bianco eto Morondava ireto a izany fa tsy misy fanarahana tsy misy tsy fanarahan-dalàna zany eto a tokony tsy ho faizina raha ohatra ka tsy fanarahan-dalàna zay zavatra zay ny sehatra asa tsy miankina atreto a voalaza foana fa lasibatry ny kolikoly victime de la corruption nanomboka tamin'ny 2 sika de nametraka mihitsy fa anisan'ny mpanao kolokolo ihany koa ny sehatra tsy miankina ny zavatra tsapa dia fantatsika tsara fa rehefa tonga ny fifidianana de misy ireo mpamatsy vola avy any amin'ny sehatra tsy miankina mamatsy an'ireo sovaly mandeha mialatsiny fa tsy ampitovizina amin'ny sovaly a ny olombelona indrindra mpanao politika fa arak'izay voalaza zay hoe misy an'ireo zavatra zay mandeha de vatsiana vola mba ahomby ary ahazo an'lay loka moa filazana azy eto satria fifaninanana ny ara-politika de nitoerana moa zany fa zay milaza fa ny sehatra tsy miankina dia nisan'ny tafiditra ao anatiny hoe ary nyteneninay tamin'ny fomba manetriketrika zany ny antsony hoe corruption politique zava-doza io a satria io a no mitarika ny ny antsona hoe capture d'état fitrohana ny fanjakana ho amin'ny tombontsoan'olona manokana zava-doza zany a ary io no mahatonga ny braomaletina dinany kolokolo hitondra ny fepetra rehetra fisorohana mesure préventive amin'ny alalan'le antsona hoe système de management anticorruption
fepetra fisoroana ny fandraharahana mba hanaraka ny fenitra mifehy azy. Ohatra, fenitra mifehy azy ny antsoina hoe concurrence loyale. Mifaninana ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharahana rehetra ampitovy zany. Fa tsy hoe mahalala ny rakoto zay mpanapa-kevitra irabe de nomeny azy ilay tsenam-bary-panjakana. Fantatra loatra fa zavatra anakirongeza be no idirany sehatra tsy miankina ary ny sehatra tsy miankina voalazainay omaly zay tafiditra ao anatin'ny mpisehatra ao anatin'ny ady mikolokolokoa izy. Tsy lasibatra ihany fa anisany mpanao ihany koa rehefa manao izy tena avolenta. Tsy le kolokolo eto amin'ny polisy zandary hita andavanandro na reo mpiasa mpanjakana tsotra andavanandro fa tena milliard nresaka eto. Mety tonga de fikirakirana kareminy anankiray. Azotsika tsaina ve zany tsy ariary tsy ariary zany fa milliard nresaka. De zay no mampitandrina foana ary ny fepetra fisoroana aloha hatreto no ampiasainay. Soroanay mba tsy ho tonga any amin'izany satria raha vao troana orinasa vitsivitsy ny otrikareny eto Madagasikara de tena tsy manjary ny zaha misy. Tsy hisitraka ny anjara masoandro ny malagasy ary tsy afaka hisitraka ny tsirairay ny anjara manandrify azy. De ny sehatra tsy miankina zany ataontsika vaindoandra raha nanomboka tamin'ny 2 amin'ny alalan'ny fepetra fisoroana fampidirana ny hoe système de management anticorruption. Io de fepetra fisoroana ary rehefa voasoroka ny loza tsy tonga ny loza ary deny mbola izao tsika de mitondra ny fepetra fisoroana rehetra mba tsy ho tonga amin'izany fitroana fanjakana anankiray zany amin'ny alalan'ny kolikoly avolenta zay atao. Ty ngamba voalazanao teo monsieur Billy le hoe taletsekoly ngamba tsy maintsy mba fepetra mba raisitsika mianakavy ny hoe manoloana ny zavatra misy iainantsika tsirairay avy de ny taletsekoly fa ngamba tsy Tale Jeneraly eto ny itondrana an'izany. Lavitrezaka ny ady satria ireo inspecteur de travail tsy manao ny asany. Miezaka foana tsika raha pitsirika izy inspecteur pitsirika izy de pitsirika tokoa izy fa tsy pampatahotra. Pitsirika izy noho ny asany fa tsy fampatahorana fandroahana etsetera fa tsika kosa nefa anentana an'ireo tompona andraikitra anatateraka ny asany fanaraka amin'izay raha sanatrika misy fandroahana fahatany any amin'ny orinasa any iny ngamba aloha tsy atao hoe bianco ny mahefa amin'izany fa kosa raha ohatra ka misy tsirariny ihany ka lay pitsirika eo amin'ny lafiny asa inspecteur de travail no miteny manginy anareo fa tsy zay ny zavatra misy de tsy tokony hipetraka kosa zay zavatra zay fa tokony hitaiky hoe inona ny antony androahana ary mazava ny fomba sy ny fepetra raisina amin'izany fandroahana izany fa tsy misy olona azo roaroahana fahatany zany de ampanginina fahatany satria misy zony mpiasa ao anatiny ao zay tokony avoitra tsara ao anatiny. Fanaizany anaty zany tsy miteny kosa zay eto hoe diso ny pitsirika amin'ny lafiny asa ao anatin'le tsy miteny an'izany mihitsy zay fa ny tsirairay kosa rehefa samy mahatsapa ny anjara ndraikiny de ozy izy ny fitenenany hoe milamina io fa raha ohatra ka misy ny tsy filaminany de misy ny tsy nanao ny asany ao. Farany tena farany de ny hoe raha misy ny hoe fakana vola any amin'ny avocat sy ny fampanaovana raha ohatra ka vola tsy voalaza sy voatondro zany fa tokony ho aloha de tsy hitanay kosa aloha ny tsy anatonana ny ratsa mangaiky ny bianco eto Morondava mitory an'izany lafin'izany fa sao de kosa efa ny fanarahana tany miaraka tamin'ny mpisolo vava ny any amin'ny fampanaovana iny tsy maintsy voalaza ny lalàna hoe zao ny vola tokony ho raisiny fa raha ohatra hoe mandoa vola any amin'ny fampanaovana kosa ianao zay kosa tsy mieritreritra hoe zany manaraka ny lalàna fa raha misy zany dia kolokolo zany zavatra zany de azotsika atao ny mitory any bianco. Ya manoloana ny fanazavana teo andriamato Tale Jeneraly mifandraika amin'ny SMS teo izy zany hoe ny tena marina ve zany de tsy afaka midina vantana ny bianco na mahita tsy fanaran-dalàna raha tsy misy ny mitory. Ny iny sarotra le anaovana le atao hoe autosaisine ny lazana an'izay le hoe misy tsy misy fitarainina fa tonga de mirotsaka. Ataonay ihany izy io fa misy fepetra roa na telo tsy maintsy arahana ohatra anankiray amin'le fepetra efa misy ny antsoina hoe clameur public zany hoe ny olona rehetra miteny hoe io misy zavatra de mahatsapa manao constat aloha zay manao constatation zay aloha hoe misy marina ve aloha zay de raha vao misy zay de mirosany amin'le faharoa hoe ho moramora ve ny anaovana an'le izy
satria raha misy fahasarotana de alao zay miteny mihitsy hoe manao collectif ianareo de mitory aty aminay satria zavatra isy de ity raha atao le izy a ka tsy isy ane zany nanao partie civile tsisy pitory de tsisy mpanao partie civile izy veranjavony izy matetika veranjavony iny a any amin'ny fitsarana raha tsy hoe marché public de na tsy misy pitory azy moramora ny amoanana azy satria ny papier rehetrarehetra sy ny document rehetrarehetra pièce justificative rehetra taratasy anamarinana efa eo fa raha ohatra hoe tsy eo zay taratasy fanamarinana zay sarotsatra zay ny mahatonga anay miteny hoe misy fepetra rona telo ataonay zay ateraka azy mba ahafahana mametraka an'ilay fitoriana de zay koa mampiasa ny antsony hoe 5W ho iza what inna where taiza when tamivina de why moa zany iny a le hoe ina sy inona maninona nanao an'izany zay mba ezana fenona zany reo fepetra reo zay le fahatelo de rehefa feno reo de afaka atomboka ila izy a na ohatra zay raha ohatra zay ka manao ny antsona hoe autosaisine fa raha vao tsy feno reo sarotra tena sarotra tsena satria raha zay ny zava-misy de angamba any amponjany daholo satria mijery trano mety mijoalajoala jerena ny any sarotra zany zany akory tsy teny hoe tsy mandray andraiky zay fa raha zany tokoa ny zavatra ho raisiny eto ho sahirana ane itsika sahirana no bianco satria vitsy ny manao an'le fanadiadiana ray zay fa ny faharoa lasa isy hoe halakobika tsy tiako tareto satria bianco zany tonga de iteny hoe ry atao de ry atao de ry atao de ry atao sarotra zany a tsy maintsy misy fepetra misy balizy apetrakytsika satria tsika koa tsy manaonao foana manao an'io asa io a saripady io asa io a sarobidy ny ain'ny olona tsirairay avy a na de mpangalatra ary izy manana ny zony ihany izy na izany naty zany a nampanao kolokolo izy manana ny zony fa tsy any aloha ny resaka tsy any aloha ny resaka fa ny tiana vina de ny hoe saropady le asa ka tsy ataotao fahatany a sy anaovana toroapo mbola veriko foana zay a izahay tena manao ny asanay ary tena mahitsy zay manao ny asanay miezaka manao ny asanay na de io ary ny fitaovana na de io ary ny olona pelatana na manao an'le izy a tsy maintsy misy zavatra tandremana ihany a fa tsy sanatria anaovanaovana foana ary mora ny mpanao politika am'teny hoe foany ihany reo fa manaonao fahatany monsieur le DG ny siad sy ny karaman'ireo CT sy ny assistant nahodikodin'ireo olombofidy maromaro ve mba efa nijery anareo bianco tsy nakiny izy ireo mihitsy manko ny nanaovana virement bancaire ny tampokaramana izy ireo tena tsy de fantatro loatra zay tranga izay fa raha ohatra tena fitaraina ny anivon'ny bianco no nisy an'izay dia ho resahako ny tompona andraikitra hijery an'izay manokana ya efa misy SMS ty hoe tsy madio a ny plafond de raha tsy madio ny plafond de tsy maintsy maloto ny gorodona ka diovy aloha ny ao ambony efa nazavana hoe ny mahakasika anay satria efa nisy resaka hoe ona ny mahakasika ny ngeza sy ny sisa anisan'ny ataontsika hoe na rano maro andriamato Tale Jeneraly ny fianianana nataon'ireo ministra teo anivo ny gouvernement ary tao anatin'izay ny hoe ny fandavana kolikoly anisan'ny resahan'izy ireo ho avy misy ny karazana hoe fanaovan'ny filoham-pirenena nijery-totoka mahakasika ny asan'izy ireo anatin'le fepotona nomena manahoana ny mijery an'izay koa ve ny bianco satria nisy resaka fandavana ny kolikoly tao mijery an'ireny ve ny bianco ary mandray ny karazana ataontsika hoe fitarainana ataony olom-pirenena manoloana an'ireny satria zay koa ny andrasany maro hoe hita eo zany hoe tena anaraka akaiky an'io ve ny bianco mahaboroma miady ny miady amin'ny kolikoly azy zay misaotra anao ny amin'ny fanontaniana marina tokoa fa nisy fianianana nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ny ministra moa zany ny tena nisy an'iny ary hitapoky hitapirenena le izy a ny fianianana natao de tena manoloana ny tany sy ny firenena ary zay mino fa ny tompona ndraikitra zay nanao an'izany a de andray amposy an-tsaina ny fietsika rehetra zay nataony tamin'iny satria araky le voalazako teo hitapoko hitapirenena le izy de ny an'iny izy a ny andany kolikoly tsy hanao kolikoly ary hitataratra aloha zany hatreto a ao anatin'ny zavatra ataon'ireo tompon'andraikitra ireo a de zay tena miandry ny fitarainana raha sanatry ka misy zany a avy amin'ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny satria niarana hiditsika ary mazava ny teny filoham-pirenena ny amin'ny hoe tsy ekena zay nanao kolikoly a fa de tonga de ampiarina amin'ny lalàna
izy moa mpampiatra ny lalàna ety ambolohany ny fanaovana fanadiadiana fa ny brao le tena dinany kolikoly de miandritsika raha ohatra ka misy zany fa isika kosa milaza fa ny hoe basy atifikavana ny any filoam-pirenena tsy fidianana tavan'olo zany fa raha ohatra ka nisy raha misy ny fioara-pefy amin'ny fanaovana kolikoly de ny brao le tena dinany kolikoly tena vonona satria andraikitra zay noraisiny zany de eotsika zany ny amin'ny hoe fandraisana fitarainana de fa araky le voalazako teo ny brao le tena dinany kolikoly tena vonona ary miandry an'izany ampitoniana ampitiavana ary ao anatin'ny fanarahana ny fenitra ny fe ny asany ia tsy fantatro moa tiana ataoko hoe tsy ambaratelo mibianko fa ovakiko any satria fantanina petran'olo hoe marina ve fa misy olona eto amitsika nametrahana vola saikanarenana ny sykoma nefa nanaovany zavatra hafa le vola ka tratra mibianko marina ve izay zavatra izay ampiarako am'izay ndre matotalisy amaraparana atsika ny fiarana mahakasika ny hoe ho avy zao ny fifidianana vita iny ny fifidianana filoam-pirenena ho avy ny fifidianana solomavambahoaka sy ny ben'ny tanàna sy ny fifidianana maro samihafa efa eno ihany ny petrabola ao anatin'izay tsy fantatra nao voatazona amin'ireny manahoana ny mety ataontsika hoe fisoroana ny kolikoly satria avoavo ihany ny petrabola sy ny sisa manahoana fisoroana ny kolikoly na mialoha na mandritra na aoriana fifidianana misaotra betsaka tena tsara be le fanontaniana ny fepetra fisoroana moa dia ny brao le tena dinany kolikoly mandray ny andraiky ny mifanaraka amin'izay tsy anjara ny brao le tena dinany kolikoly mihitsy no milaza ny mety na tsy mahamety ny ilay petrabola zay atao tsy anjarany zany satria lasa miditra mipataloha tery tsy tokony hidirana izy fepetra ny raisiny zany dia zay zany le izy raisina arak'izay le izy fa kosa ny mety ho famatsiana vola meloha am'ireny fifaninanana ara-politika ireny dia miezaka mandray ny anjara andraikiny ny brao le tena dina mikolikoly amin'ny alalany voalohany ny fanaitanana ny tsirairay avy aloha handany kolikoly fa ny faharoa tena ngeza be ao anatin'le izy hampangaraharany zany satria misy aneo reo rafitra zay tokony anao an'izany misy rafitra ao lay voalaza hoe ina mozy teo ohatrany misy an'le commission vomiera manokana misahana ny fampangaraharana ny fifaninanana ara-politika sy ny amin'ny resaka fifidianana ka aminay ny fanarahana ny fenitra zay voalaza any anatin'ireny aloha de tena zava-dehibe zay satria fepetra fisoroana zany fa raha ohatra kosa misy ny fioara-pefy ao anatiny dia ny brao le tena dinany kolikoly moa raha izy fitanainana ao anatin'le izy dia okirakiray ny araky ny fomba fanaony traité dans les règles de l'art ny fitarainana zay mahakasika an'izay isika mianakavy ny angatahana amitsika dia mba ho vigilant ho taitahitritsika am'ireny zavatra fampiasana vola etsy sy roa reny ka raha ohatra ka misy ny fampiasana an'izany mialoha na ny fanangonana vola mialoha mba hoe ananana vatsy hoentina miatrika an'ilay fifaninanana ary indrindraindrindra ao anatin'ny mpanao fanaovana politika dia sy fifidianana zany dia mba naitaitra ny brao le tena diny amin'ny kolikoly ka raha ohatra ka hita fa misy ny kolikoly aorinany zany de ho kirakirainy zany ary zay kosa milaza raha ohatra ka hifaninana ara-politika ianao ka vola no alefanao mialoha fa tsy ny fakatoavan'ny vahoakanao de marefo ane zany ny atsony hoe legitimité ka asakasaky zay anao an'izany zavatra zany fa raha marefo ny legitimité anao teny ambolohany ianao lany tamin'ny alalan'ny famatsiana vola tsy ara-dalàna de mino zay fa mandritra ny fempitom-piasana amin'ny mandat dia arefo foana ianao satria tsy maintsy vola ny odikotinao aminao ary anakonanao ny zavatra rehetra de tsy maintsy amatsy vola nizanizy ianao anampimbavan'olona izy ianao anatin'le izy de tsy somary toerana mihitsy ianao anatanteraka n'lay asa ao anatin'ny fempitom-piasana ia misy mamerina satria ohatrany tsy nahazo valim-panontaniana zany de nisy namerina hoe ohatrany tsisy resaka le fanazavana mahakasika n'leo amin'ny voary sy ny brao-mpanjakana tsy mandoa facture teo sa mahamenatra hoe de averiko aminao le izy hoe tsisy resaka mahamenatra sy atahorana mamaky zay fanontaniana avy any aminareo any fa eo moa sady ameko mamaraparana ny Tale Jeneraly miaraka amin'ny reto SMS reto misaotra bili misaotra ny mpivahina koa tsara ny fandarana nataonareo ankasitrahana rehefa mivory ireo mpiasa-panjakana de tsy tapahana ny jiro zay fanjakana zany rehefa ivory de afaka mba tsy tapahana koa ve io Andriamatoa Tale Jeneraly
efa hita maso zao fa tsy ara-dalàna fanorenana hiaka dia tsy azo mbianko idirana avy hatrany ve fa mbola iandrasana vavolombelona moa efa nitonana fanazavana teo hoe na ny zavatra hita maso ary ilay piesy takianareo ve vao afaka miditra ianareo amin'ny fanadihadiana tsy omen'ilay olona izay mitantana an'io orinasa io ve ilay piesy reo angambany ataontsika hoe efa nisany ny valiana Andriamatotale fa omeko anao sady mamarana ny fandarantsika eto ye maromaro moa ny zavatra napetraka reo tsy voatery hoe tena ho tadidiko daholo satria ny tena mety kelikely ihany ny zavatra mety ho tadidy fa na izany zany miezaka mamaly amin'ny akapobeny ary izay azo valiana zany de valiana misy an'ireo hoe voirie sy ny biro-panjakana mandeha ny jiro fijerina iazy aloha fampandehanana ny raha-raha-panjakana zava-dehibe loatra zany fa fampandehanana ny raha-raha-panjakana tsy anaovana zavatra miompampana ihany koa raha ohatra ka misy ny otrikarena ressource am'zany jiro anisan'izay ny vola anisan'izay fampiasana anazy mihoatra tokony noho izy de tsy mety zany fa raha ohatra kosa fampandehanana ny raha-raha-panjakana ahafahana mametraka tsara ny service public ny tolotra ho anareo zay valala tsy mandady arina zay ianareo no antony ny service mpanjakana dia angamba tsy tokony sarotiny be tsika rehetrarehetra ao anatin'izany ny fampiasana miopapana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsy mifanaraka amin'ny fenitra izay dia azotsika atao ny mikirakiranyzany fa raha ohatra hoe fampadianana kosa ny raha-raha-panjakana dia angamba itsika dia ahitan'izay fa mety horariny raha ohatra ka zay no satria tsika ihany no pila raha-raha-panjakana ny ao anatiny ao raha ohatra ka commune ohatra ny biro-panjakana sasany mety mikirakira fa ny tsy mety kosa de hoe mirehatra foana ny jiro za aloha tsy de mila ohatra izy mirehatra koatra any amin'ny sehatra ny hôpitaly ohatra ve de raha mirehatra ve ny any de nanao ary maty de mety somaro sarotiny ve anao anatin'le zay kosa angamba zay tsy fantatro zay izy manko ny teny hoe biro-panjakana satria ny hôpitaly biro-panjakana ny hôpitaly biro-panjakana ka raha ohatra ka hoe zay ve le izy de tsy fantatro moa ny mety hoe mahatonga an'le olona miteny fa raha ohatra ka misy zavatra miompapany tsy mifanaraka amin'ny fenitra kosa de tsy mety zany fa raha ohatra ny hôpitaly zany rehefa maty ny jiro any amin'ny fokotany any amintsika tsirairay avy de tokony fatiny any amin'ny hôpitaly de tsika ihany mahita hoe rariny ve zany sa hitsiny ve zany sa mety misy zavatra miompapana avy ao anatiny sika ihany ny mandinika satria tsika manana saina afaka mandinika sy manana mieritreritra ny amin'ny zavatra hafa zay voalaza teo famaranana angamba no amitinako azy ny amin'ny hoe voalazako teo ny hoe fandavana kolokolo zava-dehibe zany zavatra zany te areto de tena manindry manokana ny antsony hoe fandavana aza iandrasany io hoe nare ateo hoe tsy madio ny plafond ko nygorodona ve ny tadiavina adio tsy de amaly loatra mihoatra nytia hoe samy mahatsapany andraiky ny tsirairay avy fa zahay atao bianco tena manetana na ny plafond na ny plancher na ny gorodona na ny rindrina ambony tena manentany zay ary indraindray ary zay mahazo teny hoe tsy ilaina tsony ianareo satria io de tena manetany io ary milaza hoe raha olona le any amin'ny plafond zany teneny hoe ka ahoana moa ny ary amin'ny gorodona tsy anao anako tsika ary manao an'zany de ny aty amin'ny ambany ravikazo koa tsy maintsy tenenina hoe aza de mijery foana ny eny amin'ny aneny fa ny fitaratra ratsy ve no jerenao fa tsy ny zavatra tsara satria efa ratsy zay izy de anao zany makatahaka ny ratsy de mahaolombanina ve anao de heritreritra fa ny olona ratsy no alainao tahaka de zay le izy na izany naty zany de akaireziny tsika mianakavy tsika miaino an'izao fantarany zao fa tsy mora ny ady amin'ny kolikoly ary zay broma le tena dina amin'ny kolikoly tena manao izahay fa no reo ataoko hoe fetra isa-tsokajiny eo ny fitaovana eo ny olona eo ny vola dia misy ihany koa ny fetranay ary zay nefa na izany naty zany miezaka manome fahafahapo satria ny tanjonay de tsotra ihany de mba hisitrahany malagasy ny anjara masaondrony makasitraka anao monsieur Billy makasitraka atsika piaino isa-tsokajiny any misy atsika tsirairay avy de makahery anareo zay ao anatin'izany ary zay mino fa akaherezinareo ihany ko izahay eo amin'ny fanatanterahana an'ity adidy masina hoy aho masina satria ady amin'ny kolikoly ady amin'ny fahalovana zay antsoroanay ity iarahana amintsika rehetrarehetra makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy Andriamatoa Andrianirina Laza Erika Dona Tale Jeneralin'ny BIANCO na ny bromaly eo tena amin'ny ady amin'ny kolikoly moa no vahiny tamintsika tito nanana antony manokana ao anatin'izay fiteteza-paritra izay kanefa de tsy nahafoy nitsidika ny plateau de fanasina izay atao hoe matetika moa fanao zay rehefa mandalo eto izy ankasitrany ireny no Andriamatoa Tale Jeneraly mampity ihany koa ny kopakopa tanana avy amin'ireo
eveka ray mandrentsika izay hoe naniriny eo aminao moa zany nefa noho ny antony aditsina ndraikitra dia tsy eto toerana izy ireo isaoranareo mpanaraka ny tambazora serasera ihany koa afaka nanaraka ity fandarina ity na teto Madagasikara na tany ampitan-dranomasina ankasitrana ny teknisiana na manaridi niaraka tamintsika teto dia isaorana isika rehetra nanay anjara tamin'ny antso tamin'ny SMS na hoe ny ainy fotsiny efa zava-dehibe zay nanay anjara tao anatin'ity fandarina ity ka dia miraso andriamatoa Tale Jeneraly amin'ny asa masina izay tarinao amin'izay ady mikolokolo zay ka dia makasitraka antsika rehetra manasantsika hatrany anjory fandarina eto amin'njapontsika veloma tompoko